Topoklasy topoko vavy isorany ianao tsy misaraka amin'ny fahita lavitra ma-TVR manolotra ny arahabainy keo amin'ny takarivan'ny asabotsy ity manasanao avy hatrany anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny mahakasika ny raharam-pirenena tany Antsiranana nitsidika n'Andriamatoa Jean-Marc Comba Ramatoa Lila Randriambololona nanomboka ny alahady lasa teo nazava ho azy nisy ny tatitra izay nataony tamin'ny fampalala vaovao. Roa tamin'ireo mpiasan'ny ACM miisa efatra izay voatana amponja miaraka amin'ny Jean-Marc Comba any Antsiranana no niona tamin'ny Lila Comba Randriambololona teny an-toerana. Nanambara izy ireo tao anatin'ny taratasy izay nosoratany fa tsy fidiny azy ireo no nanapangany Jean-Marc Comba fa notereny izy ireo raha ny tatitra izay nataon'ny Lila Comba. Madama, tena tsy fidiny anay no nanao an'ireny témoignage reny fa ho hitanao anatin'ny taratasy iny ny zavatra natao anay mba hanerenanay ilaza ny zavatra tsy marina. Marina mazava fa efa nanambara ny marina hatramin'ny voalohany izahay izay niasa tamin'ny 12 octobre 2014 fa olona malagasy mainty fihodirana lava ranjanana sy nofosana ary miteny malagasy madio tsy miakanakana na misy fangarony no tonga nakaetana teo amin'ny tarmac sy ny resaka tamin'ilay mpanamory efa antitra sy osa izay ambaranay fa any olona nivoaka tao amin'ilay fiaramanidina araka ny zava-misy marina natrehanay tamin'ny teny anglisy moa no ny fampiresahan'izy ireo. Tamin'io andro nanaovana enquête io ihany koa dia marihiko naina le miteny nataony anaty fonteny fa nisy fotoana efa nasehon'ireo mpanao famotorana ny sarin'i monsieur Jean-Marc Comba ka no laviko fa tsy io no olona naka le entana satria izay no marina. Rehefa nandroso ny fotoana dia nisy manamboninahitra avy any Antananarivo tonga tany Antsirabe sy lehilahy iray manao palitao sy velondrirana izany hoe olo manakaja no fieverako azy ary nampiantsoa manokana tao amina birao kely mitokana mbola inaina ihany le miteny. Milaza tamiko izy ireo fa tsy misy dikany aminy ny aiko ary tena ho amboariny raha toka tsy manondro ilay olona izay ho alain'ny élément ho irahany. Nambarany ihany koa fa tonga nitsidika ny Jean-Marc Comba tany amponja ny lehiben'ny masovon'ny Allemagne miasa sy monina eto amintsika. Ny alarobia izy nitondra mpitsabo izay nafarany manokana avy any Allemagne, mpitsabo allemande Dr Wagner nafarana manokana avy any Berlin hijery ny zava-misy marina ny toe-pahasalamany Jean-Marc marina dia ny fomba hitanana azy ao amin'ny fonja io hoe manahoana ny ao amin'ilay fonja zany ilay atao hoe condition hitazomana azy ao. Verina avany izy dia amin'ilay fiteny hoe ravarava mihitsy izy ny verina avany amin'ny cellule. Ankehitriny dia toy ny fianakaviana iray i Jean-Marc Comba sy ireo mpiasan'ny ACM efatra izay voatana ao amponja tao aorian'ny fampiakarana azy ireo teny amin'ny fampanoavana Antsiranana. Efa ho iray volana izay. Raha ny fantatra dia tonga nitsidika n'Andriamatoa Jean-Marc Comba ihany koa ny tompon'andraikitry ny GIZ, ny komitiny Croix Rouge International, misy ihany koa ny pétition ampanaoviny Amnesty International ary efa nifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra any Gabon ihany koa i Lila Randriambololona raha ny nambarany. Indroa miataona dia nolavina ny fangatahana LP ka mametra-panontaniana ny vadiny Jean-Marc Comba. Inona le antony tsy amoahanareo Jean-Marc? Inona le antony hitazomanareo azy any amin'ny 1200 km ny fianakaviana mihidy miaraka amin'ny olona voafonja ny olon-dratsy nefa izahay te handroso amin'ilay enquête hoe mba hampivoaka ny marina aingana tsisy toyana. Nambarany Lila Comba fa mahazo fandrahonana ankolaka amin'ny Antsoatarby na amin'ny alalan'ireo tambajotra serasera ny tenany nefa tsy emotra akory fa hijoro hatrany mba hampanjakan'ny fahamarinana. Hita teny an-toerana androany koa moa ny député Rosy izay nanambara fa olona tokana no afaka mamaha io olana io ary tokony avela i Jean-Marc Comba sy ireo mpiasan'ny ACM hanao fety amin'ny fianakaviana. Nijoro androany moa ny komity mangataka ny famoahana azy ireo.